Miangavitsika ampanajana Andreo Matofo lohan'Tetezamita hitondra ny lahateny ho amin'izany. Omenanao ampanajana tokoa ny fitenenana. Rivaoka malagasy Mariaranosy, tompolasy tompovavy, amin'ny fo fihefitiavana no itondrako sy nitsidiako ny isa-tokantrano sy aravarana rehetra tsy akanaraka amin'ity andro androan'ity. Zava-dehibe loatra ny lanonana iainantsika androany satria modely sy ohatra azo aletahaka i Madagasikara ty Afrika. Manana tantara manokana eo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ihany koa satria anatanteraka ny famondram-pahefana ara-pomba demokratika isika araky ny efa nampanantenana. Nandritra ny 5 taona latsaka tokoa mantsy dia nandalo malatsarotra sy fisedrana ny firenena malagasy. Ny fanarahana fanotanjona hotratrariny Tetezamita dia ny fanatanterahana ny fifidianana. Totosa soamatsara izany ankehitriny ary tsy tafiditra tao anatin'ny dirapatriky ny fifandonana na ny avetrana isika malagasy. Rehare ho an'ny vahoaka malagasy izany ary voninahitra ho an'ny Madagasikara ka hitehaka marobe ho an'ny Madagasikara fa ny vahoaka malagasy tokolasy. Mitafy herim-po sy finoana isika ary koa firaisakina miatrehana izany fisedrana maro samihafa izany. Tompolasy tompovavy, totosa soamatsara ny fifidianana, ny safidy ny vahoaka malagasy, voafidy ny filoham-pirenena voalohany Repoblika Fahefatra, voafidy ihany koa ireo sombam-bahoaka ny Madagasikara. Koa mitodika manokana aminao Andriamatoa Flo voafidy ery Rajaonarimampianina ny tena mitsodrano sy ngakisoanao aleo alasana sarotra ary tsy mora izany adidy mavesatra miandranao izany. Miandrandra fandrosoana ny malagasy, mendrika ho avy manerapiratra ny malagasy. Noho izany dia mirahatora mirary. Fahombiazana tanteraka ho anao ny tena tsara tsodrano mavitasoa ho an'ny firenena. Maniry raha maniry ihany koa mba azahoany ny vahoaka malagasy fiainana tsaratsara tokoa ary mba androso araky ny faniritsikany ity firenena malalatsika ity. Misy manantena ny tenaka fa ay eny ny etaeta ny vahoaka malagasy ianao Andriamatoa Flo ary inoko fa tsy anjiso fanantenana ho an'ireo rehetra
nametraka fitokisana taminao eganika ny fitiava-tanindrazana sy ny tombontsoa pirenena trano no mibaiko izay fanapaha-kevitra rehetra ho raisinao mandritra ny fotoana hitantananao ny firenena. Tompo-klasy tompo-vavy mamela ay anareo mitodika manokana amin'reto vahiny manakaja tonga nanosina sy name voninahitra izao lanonana manatantara eto amin'ny firenena izao. Andriamatoa Filoha Joachim Sisano iraka mpanelanelana avy amin'ny vondrona Sadek tsy ho adininay fa teo foana ianao Andriamatoa Filoha tamin'ny fitadiavana vaholana amin'ny famanana Kristy eto Madagasikara. Nozaraina taminao ny olana sy ny zavatra manahirana rehetra ary tsy niafafy ianao miara-mikaroka ny hevitra rehetra taminay mba amahana ny olana misy teto Madagasikara. Tsy miambaramba ianao tamin'ny fianona sy tamin'ny fanohanana anay mba amoana ny Madagasikara tao amin'ny olana izay natrehana. Maro ireo fifiliana izay nandaninao fotoana, nandaninao andro, miaraka tamin'ireo mpiara-miasa rehetra aminao. Raha tsy tanisa afa-tsy ny fivoriana natao tany Maputo, Addis Abeba, Pretoria, Gaborone, Santone, Dar es Salaam, eny fa ny teto Madagasikara azy. Misy tokoa ny fiteny manao hoe amin'ny fotosafotra no amatarana ny tena namana. Azo ambara fa ianareo dia naneo fa tena namana Madagasikara. Aminay dia efa nisotro ny ranony manangareza ianao Andriamatoa Filoha Joachim Sisano ka tsy sokajina nitsony ho vahiny eto amin'ity nosy ity. Andriamatoa Marius Fransman, ministra lefitry ny raharaha vahiny Afrika Atsimo, izay misopitena ny filoham-pirenena ny Repoblika Afrika Atsimo. Misaotranao mialoha Andriamatoa ministra amin'ny fampitana any amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena Jacob Zuma ny fakasitrahana sy ny fakatelemana satria ianareo no niara-niasa taminay tamin'ny fitondrana Malagasy teo amin'ny fanatanterahana ny tondrozotra ary ny famitrahana ireo rafitra ny tetezan'hita rehetra izay mitondra antsika amin'izao famahana ny krizy izao. Anisan'ny naray anjara mavitrika tamin'izany ianao Andriamatoa ministra. Raha tsy hitanisa fotsiny ireo fivoriana andro amanala amin'ny telo maraina vonatory natao tany Seychelles ny tena. Ny nanendrena ny Prime Ministre ny mahamaritra iraisana sy ny fananganana ny gouvernementa ary ireo androm-panjakana maro samihafa tao anatin'ny tetezan'hita. Saorana sy fakatelemana no atolotra anao mpiara-miasa aminao ary indrindra any amin'ny filoham-pirenena Jacob Zuma. Tsy azo atao ranomaso tsy hita ihany koa miezaka lehibe nitotosain'ireo sopitena ny firenena mpiambana sy ireo masovotsy ankaravaka monina sy miasa eto Madagasikara. Izay niara sala na mahaolana sy nanampy tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Amin'ny anaran'ny vahoaka Malagasy iray manontolo no anolorako
sorana fenonareo amin'izay rehetra nataonareo sy amin'izao fatolavanareo manome voninahitra ny andro androany izao. Ry vahoaka malagasy namana, nanao ny ezaka rehetra tamin'ny heriko iray manontolo aho. Tsy nandry andro, tsy nandry alina, nandritra izay fitantanana ny tetezanita izay. Nanao ny ezaka rehetra mba hiarovana ny tombotsoam-pirenena. Nanao izay afaka tamin'ny heriko iray manontolo mba hitandrovana hatrany ny firaisam-pirenena. Nanakana nanosorona mihitsy aza mba tsy hiosona amin'ny ady hatrany, ary indrindra mba hitsinjovana ny sarambin-bahoaka. Nataoko ny fomba rehetra mba hampitana ny foto-kevitra sy ny sotoavana, ary ireo rehetra hampandrosoana ity nosy malagasika ity. Tezara amintsika rehetra ao androany fa misy zavatra lehibe mihoatra ny fahefana dia ny fitiavan-tanindrazana ny vahoaka malagasy any Madagasikara. Izany no nibaiko ahy, izany no nanentana ahy, izany no nampirisika ahy tamin'ny asa rehetra izay nataoko sy amin'ireo asa rehetra mbola ho totosaiko. Raha tsy misy ny fitokisana sy ny faharetana ary indrindra ny fanohananao vahoaka malagasy ho totosa hatramin'ny farany ve ity tetezanita ity, izay indrindra no itodiako any aminao ry malagasy namako androany, ary isorako anao manokana, satria izany faharetanao, izany fitokisanao izany no fanomezana lehibe indrindra sy tena mavesa-danja nomenao ahy tamin'ny fiainako. Izany fanomezana sy fitokisana ny vahoaka malagasy izany dia tsy voakosika ato an-tsaiko sy nitoetra atao-poko mandrakizay. Koa anteto dia atsika misaotra makasitaka makatele toko lasy toko vavy pejy vaovao no misokatra ho an'ny Madagasikara manomboka androany. Andeka andao ny toerana mahafiloha ny tetezanita ny tenany. Ny toerana misy ahy no tsy hoeto amin'ity lapa ity intsony. Ny andraikitra ho sahamiko no tsy hitovy intsony, satria hiverina olo-pirenena tsotra ny tenako manomboka rapitso. Tsarovy anefa ny nama ny vahoaka malagasy anareo mpiara-miasa rehetra, fa na aiza misy aho dia tsy hanalavitra anao mihitsy aho ry namako ry vahoaka malagasy namako. Ary manareo rehetra aza manahy mahazo matoky anareo fa nitolona sy ny foto-kevitra miombonatsika sy nizahoantsika dia ho arovako hatrany na iny vidina na iny tranga tetiklasy tetivavy.
Sapat famaro aminareo no nametraka fanatenana sy fitokisana amiko. Aza malahelo anareo fa mijery valavitra. Madagasikara no tsizofitsika ary no avy no bajintsika. Ary ny fotoamatorana nisy eo amintsika dia tsy ho hava na oviana tokonasokoraha. Tiako amafisina aminao fa fitiavan-tanindrazana no nanosika ahy naray andraikitra teto amin'ny firenena. Izany fitiavan-tanindrazana izany no nijirako teto amin'ity lapa ity. Ary mbola fitiavan-tanindrazana no mameno ny foko sy ny saiko raha mandao ity lapa ity ny tenako androany tokonasokoraha. Efa maro izay kabary ireny nandritra ny taona nifanisy teto amin'ny firenena izay. Fa nivainga foafaritra ihany no vavolombelony ny asa natao sy hitsarana ny tsirairay indrindra fa ny mpitondro. Tsy misy ny tonga lafatra kanefa nanangana isika, nanorona isika, namela lova ho amin'ny taranaka faramarivo isika izay tsy azo kosehana, tsy azo fafana ary tsy azo hoarovana ihany koa satria zavatra lehibe sy hoavana no mampitatsika teto amin'ny tany sy ny famakiana. Vitatsika eto anatin'ny filaminana ny fifidianana koa azoko ambara ankehitriny fa tratra ny fanamby napetratsika ry malagasy namana loatra. Koa amafisiko etoy misaorana sy mifakasitrahana anareo rehetra izay toto na fotsy sy na andro na masaka ka navitana antsaka sy andavany ireo fifidianana natao teto amin'ny firenena. Mitodika aminareo androm-panjakana sy mpiara-mitantana rehetra miara isala tampoka ato anatin'ny tetezamita ny tenako. Nateo aza ireo sedra nolalovantsika dia nainy fakeny sy nampiraisaina ihany isika. Na dia tsy mitovy aza ny foto-kevitra ny zoroana, na dia samihafa aza ny fireana politika, dia miraisantsika hatrany ireo fanapa-kevitra ho tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Misapana izao ny lalantsika satria izay no lalam-piainana. Koa tsy haiko ny tsy ankasitraka era-po era-tsaina anareo mpiara-mitantana rehetra sy ankanavaka. Eto dia tesotra manokana anareo rehetra miara-miasa tampoka tao anatin'ny tetezamita, miara-miasa akaiky hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fiafarana ny tetezamita izao. Mafy tokoa raha mafy izay miainatsika sy izay natrehantsika izay. Koa misaotra anareo amin'ny fatokisana satria tikarahany anaritsika tsy mifanary miaraka pelotona. Makasitraka manokana ihany koa anareo foalinasy anareo mpitandron'ny filaminana izay nampiseho herim-po sy fahavononana anatrana tao anatin'ny adidy amanaraikitra nakindra taminareo. Asitsika teraka mampibeo amin'ny foalina sy ny tandron'ny filaminana.
Isokako manokana ihany koa ianareo namana rehetra tsy nahafoy, tsy namela iady irery satria mafy zay zavatra nenantsika nandritra ny 5 taona latsaka izay. Fa misy namana sy ny aniko manokana ary tiako isorana manokana satria teo foana nandritra ny fotoana rehetra na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra namoana sy nakairy ahatrany dia tsy izany fa iramatovadiko isorana ihany koa ianareo telo mianadahy ary na ilotso ary andiay. Misotra nareo amin'ny foko manontolo satria tsy mora ihany koa zavatra nenanareo tao anatin'izay fitovana. Koa manao veloma manam-peona aminao ny tenako ny vahoaka malagasy, manao veloma manam-peona aminao rehetra ary mangataka antsika rehetra hitondra vavaka ny firenentsika. Hotanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mampiloto Madagasikara, ny soratokona Madagasikara.